ilay filohan'ny repoblika mihitsy tsy miteny hoe ty le zotra arahantsika eny izy aloha mety tsy mahafantatra an'le zotra arahana ihany koa satria tsy de mifantantsony mihitsy le réalité eto amin'ny Madagasikara am'le izy mandeha any ivelany ihany foana tsy fantantsony le zavatra mitrangy eto zany ka normal izy raha tsy afaka manome directive hoe zao ny atao na le trangan-javatra zay zao ny resantsika farany loha hevitra resantsika farany na ilay trangan-javatra azy zay ataontsika hoe tokony nasipy-heverana aloha vao ny teny de ino ny filohan'ny repoblika satria tsy ampy le coordination tsy ampy le torohevitra tsy ampy le fahafantarana hoe zao ny réalité eto amin'ity firenena ity de manjary lasa miteny zavatra tsy ampy heverana le filohan'ny repoblika ny teny hoe ary nagaga ny pahilalana sy ny nafantatra zany hoe fa nisy texte ange mikasika an'io resaka réconciliation nationale io ahoana moa ny ahafahan'ny filohan'ny repoblika amin'ny teny fa hoe izy ony ny andray an-tanana ny fanaovana ny fampihavana-pirenena satria il a ses idées là-dessus manana nevy noho izy mikasika an'io zany de izy nanao an'le fampihavana-pirenena de akory ny agagan'ny tena hoe ohatry efa napetraka ange ny lalàna 2012-010 portant création mission attribution composition et modalité de fonctionnement du flanquevitra ny fampihavanana malagasy FFM Conseil de la réconciliation malagasy CRM efa napetraka zany lalàna izany conformément amin'izay voalaza ny lalam-panorenana mivaky tahaka izao daso fitenentsika le lalam-panorenana fa manjara lasa manahirana ny ao anaty lalam-panorenana ao amin'ny andininy fa 700 lalam-panorenana itenenana amintsika ny fitondram-panjakana hoe tsy malala hoe voalaza ny lalam-panorenana nge izany resaka fampihavana-pirenena zany ka tsy afaka miteny Andriamatoa Rajaonarimampianina hoe raisiko an-tanana io fa ny lalam-panorenana efa milaza mazava manao hoe article 168 dans le cadre du processus de réconciliation nationale il est institué un conseil de fampihavanana malagasy dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont déterminées par la loi andininy fa 8-100 ary tena marina zay raha ohatra amin'ny filohan'ny repoblika mba mahalala hoe constitution nge fa niteny hoe anjaran'ny filan-kevitry ny fampihavana malagasy manao an'izay réconciliation nationale zay tsy andeha hiteny mihitsy izy hoe za Rajaonarimampianina nandeha hanao fampihavanana nandeha hanao ny fampihavanana io fa nataitaitra izy tamin'iny fotsiny ange de le resaka fodiny maro karavalmanany taitaitra izy tamin'iny fodiny maro karavalmanany sorena le tonga avy any États-Unis satria efa manomboka betsaka loatra kritika amin'ny momba azy mikasika ny fandehanany any ivelany foana io de napiakapeo amin'izay izy le nanao tezitra iny izy hoe misy olona koa de mahita tenenina foana isaky ny tonga avy any États-Unis eritreretiny fanasy angamba ozy io firenena io zay aloha le nahatonga antsika ny teny mba ray aman-dreny ve ny olona miteny tahaka an'izany de avy eo izy ny teny manao hoe ny fampihavanana io ozy izy tsy resaka politika tsoatran'izay fotsiny tsy problème na olona anankiray fa io fampihavanana zany raisiko an-tanana zany tsahako ny mahafantatra hoe ahoana manana ny hevitra mikasika an'io ozy fo archi fo diso tataraka tsy hoe zay titinao atao nanaovanao an'le fampihavanana fa misy lalàna mipetraka io ary ny farafakeliny amin'izay de manaja an'izay voalazany lalàna izay tany-tan-dalàna enao ny modely voalohany tokony manaja an'le voalazany lalàna ary io tsy hoe taitaitra fotsiny le tamin'ny transition de ndao anao an'ity lalàna ity tamin'ny 2012 non ny lalam-panorenana mihitsy no miteny hoe ny réconciliation nationale io de ametrahana ny atao hoe conseil du fampihavana malagasy fa io no manao an'izay fampihavana pirenena izay processus de réconciliation nationale ka diso mihitsy rivo rakoto vao ny teny omaly hoe filohan'ny repoblika nanamafy izy moa zany mazava azy nge la voix de 100 mètres zay feo zay feo an'le lehibeany any zany no ambarany hoe zao ny tenen'ny filohan'ny repoblika tamin'io de zay koa zany ny teneniny fa tsy mba nanoro hevitra an'Andriamatoa Rajaonarimampianina rivo rakoto vao izy raha teo ihany koa mongamba mety tsy mahalala hoe constitution efa milaza mazava fa efa misy filan-kevitra ny fampihavana malagasy manao an'io fampihavana pirenena io tsy afaka miteny mihitsy zany ianao hoe raisiko an-tanana io tsy azonao atao zany satria mansalovana ny anjara andraikitry ny hafa ianao voalaza ny lalam-panorenana io moa tsy tokony agagatsika ko efa betsaka loatra zay texte ny violé zay disposition constitutionnelle nitikainy ty fitondram-panjakana ity zay fa ny zavatra tiatsika ambara ao anatin'le izy de hoe ny zavatra misy ao anatin'le fihetsika le fitondram-panjakana de tahaka ny hoe ignorance zany na tsy fahalalana an'izay tranga misy eto io loi 2012-010 ny resahako atsika teo io manangana ny filan-kevitry ny fampihavana malagasy de milaza mihitsy hoe reto daholo ny sehatra hanaovantsika n'izany fampihavanana izany reto ny zavatra ilaina amin'le fampihavanana
ao amin'ny exposé de motif aza de efa milaza mazava an'le izy hoe zay manko ny teny rivorakoto vao io ozy izy mifampihavanana tsy hoe tamin'ny 2009 ihany tsy resaka momba ny fampodinany marika ravalomana fa hatrany amin'ny 2002 non le exposé de motif an'le lalàna rehefa milaza fa efa hatrany amin'ny indépendance tamin'ny 1960 misy crise ozy izy généré par différents facteurs sociopolitiques économiques et géostratégiques de nresahan'ny tao daholo nitranga tamin'ny 71 72 75 91 92 2002 2009 rindretrarehetra ireny ny ilaina vaina daholo fa tsy hoe ny tamin'ny 2002 ihany zay ny voalaza n'lay lalàna mikasika ny fampihavana pirenena ary io exposé de motif io milaza hoe le resaka fampihavanana no zay olana rehetrarehetra izay no mahatonga n'le hoe feuille de route nametraka fa apetraka ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy ary vokatra io fametrahana filan-kevitry ny fampihavanana malagasy io no nanaovana tao anatin'ny lalàna anankiray hoe andao ary atsangana le FFM de zao ny andraikiny milaza ao ara tsy amaky kely vetivety anareo fotsiny le exposé de motif de milaza mihitsy hoe le fampihavanana malagasy englobe tout processus et mécanisme reposant sur la solidarité destiné à rétablir la paix, l'équité, la concorde et l'unité nationale sur la base de faits historiques et sociopolitiques malagasy issus des séquelles conflictuelles passées et présentes pour effectuer des rehetra zany ny dinga natao le fampihavana pirenena la réconciliation nationale politique selon le concept vérité, justice, amnistie, réconciliation et grand pardon. Elle établit une atmosphère politique sereine en instaurant un environnement favorable à la conduite des élections justes, libres, transparentes et crédibles, ainsi que le rétablissement de l'ordre constitutionnel faroua, la réconciliation nationale aboutissant au grand pardon, visant à éclairer le peuple malagasy sur son passé et pour qu'il soit en mesure de prendre en main son avenir dans le cadre de l'évolution du monde moderne. Efa mazava be mivoalazan'le texte hoe ny réconciliation nationale zany de ny fotom-pisainana hitondrana azy fahamarinana ny rariny vérité, justice, amnistie, famitsorakeloka, réconciliation et grand pardon, fampihavanana ary fifamelana goavana be. Fanazavana mivoaka malagasy mikasika ny tany aloha tany ny fiainany taloha ny tantarany zany mba ahafahany mandray an-tanana ny hoaviny. Zay ny voalazany io lalàna io ka inona ny réconciliation nationale mihoatran'izay inona ny tian'Andriamatoa Ier Rajaonarimampianina atao akoatran'izay manana ny hevitra mikasika ny réconciliation ary zao ny aza tonoana tao anaty fitondrana teteza mita nge Ier Rajaonarimampianina tokony mahalala tsara ny fisian'izay texte zay hoe efa natsangana ny filan-kevitra ny fampihavana malagasy efa zao ny andraikitra zany fampihavanana malagasy zany ny andraikitra zany filan-kevitra zany ao anatin'le fampihavanana malagasy le processus zany na le dingana an-tanantohatra isan-karazany anaovana le fampihavana ka inona ndray tiany sy rivorakoto vao tenenina hoe zay de anao an'izao zay de anao an'izao any filohan'ny repoblika manao an'io tsy fahalalana an'le fisian'le texte izany tsy hoe nareo indray ny andeha amorona concept vaovao na fampihavana pirenena hoe samy manana ny hevitra mikasika an'io tsy haiko hevitra avany an-danitra any na hevitra ava izy tsy mahazo manao an'izany fa sy voalazany lalàna na abrogé io lalàna io ary de alohany abrogénao an'io de mila manao zany ianao ina moa izy teo misezira ny anty amin'ny era-pirenena ianao zany ty projet de loi anay vaovao miabrogé an'le loi 2012-010 mikasika ny fampihavana pirenena zao indray ny hevitra anaovana an'io de any amin'ny anty amin'ny era-pirenena miady hevitra mikasika an'izay hoe ekeny ny anty amin'ny era-pirenena ve fa ty efa ny laniny ny anty amin'ny era-pirenena nisy tamin'izany teteza mity zany de ny filan-kevitra ny teteza mita sy ny filan-kevitra ambony ny teteza mita sy ny congrès ny teteza mita anefa lany lalàna ty na tiana na tsy tiana droit positif en vigueur eto amin'ny firenetsika ty lalàna ity de tsy azonao ody tsy hita zany ty tsy azonao atao tahaka ny tsy misy zany ty fa tsy maintsy manaraka an'io ianao raha nao an'izay fampihavana pirenena zay le mahatonga antsika amin'ny teny foana hoe le fitondram-panjakana zany de mitsapatsapa trany ary tsy fantany akory na ny fomba hitantanany an'izany firenena izany areo hoe ohatran'izao sy ohatran'izao nge ny azo atao amin'izany makatsy misalasala tsy fantatrao mazava zany zay le hoe tergiversation misalasala makatsy fantatrao hoe inona ny tiany atao na inona ny tiany atao mitsapatsapa zany malaza azy daholo moa terme rehetrarehetra ato hoe indétermination, hésitation, vacillation, incertitude, flottement, errement, irrésolution samy malaza azy daholo zany daholo maritatsika le fihetsika le fitondram-panjakana satria tsy fantany zay lalana tiany izorana
fa zany rehetrarehetra netiko anareo zany manaprofo an'ilay amateurisme n'le fitondram-panjakana ao anatin'izay fomba fitantana ny firenena izay tsy fantany izay lalana tiany ale anika natranga zavatra zava-dehibe taka nytony fampiavana pireneny tony efa nyresahan'ny lalam-panorena efa napetraky ny lalàna mbola tiany zareo iodivirana indray hoe zay indray mbola manana ny hevitra mikasika an'io azagaky tsika raha ohatra tsy mandeha amin'izay loany le adihevitra azagaky tsika raha ohatra ka tsy natsika vahoaka mitasana dia tsy fantatra hoe inona ny ampitso mihitsy nefa misy incertitude misy tsy fahafantarana manjavozavo tanteraka hoe makaiza ary na makaiza tsy fantatra anatin'izay adihevitra mitranga eto amin'ny firenena sy ny fomba fitantanana ny firenena izay ny famakafakana entitsika